Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiangonana tsara fanorenana. Fiangonana tsara fanorenana. Zany no ambaran'ny mofinainantsika anio ry havako. Amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko faharoa, ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahiraika amby roapolo. Fiangonana tsara fanorenana. Eo anatrehan'ireo rivotra mitsoka maro samihafa izay manozongozona mitady hanjera mihitsy ny fiangonana. Eo anatrehan'ireo mpampianatra sandoka izay milofo hamotraka. Eo anatrehan'ireo fanenjehana samihafa sy fahoriana samihafa izay tanisaina eo amin'ny toko faharoa hatramin'ny andininy voalohany, dia ambaran'ny apôstôly Paoly kosa fa tsara fanorenana ny fiangonana, ka tsy ho lavo na hianjera, tsy hidaraboka eo anatrehan'ireny zavatra maro samihafa ireny. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa ny fiangonana naorin'i Kristy dia miorina eo ambonin'izay nanorenany azy. Efa tenen'ny apôstôly Paoly matetika izany, na any amin'ny bokin'ny Efesiana toko faharoa andininy faharoapolo izay haitsika rehetra tsenjery aza, fa ny fiangonana hoy izy dia natsangana eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia i Jesoa Kristy. Izany no mampiorina mafy ny fiangonana, ary ny fiangonana izay miorina eo amin'ny Kristy Jesoa no antsoina hoe tsara fanorenana. Koa raha tsara fanorenana ary ny fiangonana, dia zavatra roa mazava no ambaran'ny apôstôly Paoly. Hitantsika izany eto amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, fa ambarany andaniny fa misy tombo-kase ny mino izay miorina eo ambonin'ny fiangonana tsara fanorenana, ka dia ny tompo mahalala ny azy. Etsakilan'izay kosa dia ampirisihana mandrakariva ny fiangonana mba hitandrina sy hiaro tena amin'ny zava-dratsy eto amin'izao tontolo izao. Antsoina izy ireo mba hiala amin'ny ratsy, ka hitenenan'ny apôstôly Paoly hoe aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fampitandremana lehibe zany tenen'ny apôstôly Paoly zany, satria fiangonan'i Kristy ny fiangonana, ka fanaka sahaza ny fiangonan'i Kristy no mendrika ao aminy. Ampirisihana ny mpino mba hahatandrina ny mahafiangonana azy, ka ho fiangonana tsy mahazo henatra, ho fiangonana voazatoetra, ary ho fiangonana ho memboninaitra. Zay mantsy ny voalaza eto hoe ao an-trano lehibe ozy dia misy fanaka volamena, volafotsy, fa misy koa fanaka hazo sy tany izay tsy mahazaka sedra, ka eo anatrehan'ny toe-javatra samihafa izay mandalo dia mora mirona, mora levona, mora mianjera ny finoany, ka tsy mahatra satria ratsy fanorenana izy. Tatsika raha mamaky hatranintsika ny bokin'ny Timoty izay eto ambanimasitsika dia mahita fa misy kajin'olona mihitsy ampitandreman'ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty zanany amin'ny finoana. Tatsika ohatra eo amin'ny andininy toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo, dia voatonona anarana i Filego sy Hermogena izay tsy miombona tamin'ny fifatorana.
Ary tononona indray ny anarany Himeneo sy Fileto eo amin'ny andininy 17 zay ambara fa efa Anania ratsy fanahy, efa Anania ary sokajon'olona mamadika ny mpiaino, mamadika ny marina ary mendrika mihitsy aza ho esorina tsy ho isan'ny fiangonana. Any amin'ny Timoty 1:2 ny andininy 20 no itenenan'ny apôstôly Paoly fa Himeneo dia tsara faizina esorina tsy ho isan'ny fiangonana aza satria mamadika ny mpiaino izy. Ry havako malala, fiangonana tsara fanorenana no nanaovan'Andriamanitra anao. Aoka ho fanaka ho membon-nahitra arak'izany, ka hamirapiratra mandrakariva tahaka ny fanaka volamena sy volafotsy, ka natoinina fisedrana, natoinina afo mandevona, dia haharitra sy ho membon-nahitra. Tsy sanatria fanaka tany ka ho mora vaky, mora miemotra, mora mianjera tahaka izay nahazo any Himeneo ka fanaka tsy ho membon-nahitra. Aokary ianao hanadio ny tenanao, aoka isika hanadio ny tenantsika amin'ny mahafiangonana tsara fototra, amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra antsika, fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly hoe aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy, dia ho fanaka ho membon-nahitra ianao mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay ilay Andriamanitra mamantatra ny vo sy ny fo, ilay tsy mijery ny ivelany, fa mampifanandrify mandrakarivany sy mamantatra mandrakariva ny ao anatiny apotsy miloaka, fa Andriamanitra mihevitra anay hatrany ianao. Misaotra Tompony amin'ny teninao izay mampitandrina anay amin'izao andro farany izao, fa fiangonana naorinao Andriamanitra ny fiangonanao, fiangonana mendrika ho membon-nahitra, fiangonana tsara fanorenana. Dia mivavaka izay ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ho an'ny fiangonana masina rehetra, eny ho an'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, mba ho andro fiorenan'ny teninao, mba ho fiangonana afaka mijoro vavolombelonao, amirapiratany ny voninahitrao. Dia tsy ho rava, tsy koro, tsy enjera, satria ianao no fanorenany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.